Setry ny Asam-panjakana kosa ny fampiakarana sy ny fampitoviana ny maro karaman'ny mpiasam-panjakana no isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny minisitry ny asa ny Asam-panjakana ary ny lalana sosialy Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa. Mahakasika ny fampiakarana folo isanjato ny karaman'ireo mpiasam-panjakana kosa dia no marian'ity minisitra ity fa tsy mbola voafaritra mazava aloha ny volana hiatombohan' izany fampiakarana izany. Ny akon'izay. Hisy ny fampiakarana folo isanjato ny karaman'ny mpiasam-panjakana fampanantenana izay nataon'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny fiandohan'ny taona araka nambaran'ny minisitry ny Asam-panjakana ny asa lalana sosialy Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa. Araka ny fanazavany mbola tsy voafaritra aloha ny volana hiatombohan'ny fampiakarana ny karama ary mbola eo am-pandiniana ny lafiny ara-teknika ny fampiarana ny fampiakarana karaman'ny mpiasam-panjakana ny teknisian'ny ministeran'ny Asam-panjakana ny asa lalana sosialy miaraka amin'ny teknisian'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Rehefa nifandinika teo moa zany zahay dia nisy an'ilay maromarotsy resagna nomena ny teknisiany zany no mijery anazy fa ny principe fotsiny zany hoe miakatra ny raha ny fonctionnaire dia nomena ny teknisianina erotota moa zany mijery anazy dia matokan'ireo teknisiany io zahay fa sarotra tsisy ny vola satria no agnatin'ny sy fampisan'ilay vola asika fitondram-panjakana zany zao nanome volan'le fifidianana nefa fifidianana ny emotra ana 24G any koa ny etra nefa efa tena sarotry be mampiditra efa manahirana amin'izao crise zao ny asika sy mbola mahazo fanampenavany avelany dikan'izany zany nefa be deabe ny filahatsika koa amin'ny zavatra hafa fa sy ny karaman'ny fonctionnaire ihany fa rehefa nifandinika zany dia nanapa-kevitra ihany zany mijery an'izay amin'ny lafin'ny teknika aloha izy sarotra fa amin'ny lafin'ny politika zany izy tsy maintsy natao dia omenan'ny teknisiany zany dia zareo zany mamoaka anazy rehefa avy eo fa zay manao texte. Ny minisitra Tabera Randriamanantsoa dia manamafy fa fanatsarana ny maro karaman'ny mpiasam-panjakana na ny grille indiciaire ihany no tena toanany. Anotsipihany fa rehefa tafapetraka ny fitondrana voafidim-bahoaka amin'ny Repoblika faha-efatra no heverina fa ampiarana izany fa ny volana martsa ny mety tomboka amin'ny karaman'ny mpiasam-panjakana amin'ny fampiakarana folo isanjato. Marihana fa volatra any amin'ny 520 miliary ariary isam-bolana ny lany amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasam-panjakana amin'izao fotoana izao ary akatra hatrany amin'ny 70 miliary ariary izany rehefa miakatra ny fampiakarana folo isanjato ny karaman'ny mpiasam-panjakana miisa 5 arivo seninalina sy 1 hetsy manirana ny nosy.